mikasika ny dingana efa natao zany dia ny ray aman-dreny moa ireo mpianatra ireo zany manana ny azy amma izy ireo zany mpiaraka ao amin'ny université nalala soa nataony Berija tamin'ireo mpianatra amin'ny université reto zany fa zahay ray aman-dreny zany dia inona moa no azonay atao satria ny fanjakana zay tokony tarainanay zany izy no manenjika ny zanakay fa ny azonay atao dia ny mitaraina mitalao amin'izy ireo zany mba hoe avoakandry zareo zany ny zanakay satria Berija ny tsy nanao dégâts na nisy zavatra nosimbana na namono olona tsisy an'izany fa fitakiana miaraka tamin'ireo mpianatra ireo zany no nataony Berija satria izy moa no filoha nasionalin'ny université amin'ny HVM ary izy koa zany no nitarika natao directeur ny campagne zany tamin'ny fanohanana tamin'ny fifidianana ny président Hery Rajaonaromampianina izy zany no directeur campagne zay nanankinany i filoha fahatokisana feno amin'ny mpianatra amin'ny université anankienina mba ahalany azy teo amin'ny fifidianana ho président République Malagasy dia tahaka izay koa zany Berija amin'ny madame le ministre ny enseignement supérieur i Berija koa zany dia anisany zay nantsona anohana ny madame io nanolotra azy zegny mba ho lasa amin'ny toerana misy azy amin'izao ary arantsika malala zany reny grève tany Mahajanga reny nafatesana mpianatra maromaro i Berija koa zany no ny rany madame ministre ny fampianarana ambony nandeha tany Mazenga tsy sécurité fa vatany Berija amin'izao zany hoe tena voaka ny vavany Berija ihany zany nandrandray nandamina ny reto mpianatra reto ary arantsika malala fa milamina zany ireo mpianatra ireo ka amin'izao fotoana izao le fampanantenana nomendry zareo any Berija tsy no tanterahiny dia zany no takiny Berija miaraka amin'ny mpianatra zay ve no andefasana azy Antsiafa malahelo za reny miteraka azy satria efa be ny hery laninay ray aman-dreny nanohanana azy tamin'ny fianarana dia efa eo ampamaranana d'ici 5 mois ve dia alefa Antsiafa tapadalana eo Berija nefa raha ny zava-tsy ho vitany Berija tamin'ny fitondrana na ny tetezamita na ty fitondrana ty tokony tsy nanaovanjareo trangan-javatra ka sala amin'io Berija satria i Berija mba anisany nanohana azy ireo tonga teo amin'ny fitondrana zanaky ry zareo ne i Berija na hoana ary i madame le ministre ny enseignement supérieur tsy mba namoaka tena indray mbava ho fiarovana ity zanany satria étudiant zany zanany ary Berija olona ny fanerasera taminazy nanampy azy tamin'ny asa zay nataony indrindra fa tany Mahajanga na hoana ary madame sy tamatavy ary voaingana ne i Berija mbola nasainy filoha Hery Rajaonaromampianina nanangana ny association ny mpianatra université HVM matoa izy ny rahiny zareo amin'ny asa rehetrarehetra voalazako teo olona mahafatoky zareo izy raha ohatra ka malfaiteur zany Berija zareny tsy tokony nanankina tavandra tamin'ny Berija fa matoa zareo niara niasa taminazy fantatry zareo zany ny toetrany Berija fa zaza tsy tia korontana tsy tia tabataba fa izy kosa tsy manaiky raha ohatra ka hoe misy zavatra hitany fa tsy mety na tokony takiny dia izy zany tsy mety izy fa mitaky izy zay zany ny antso ataonareo amin'izao ny antso ataonay zany dia mba miangavy anareo manam-pahefana mitondra amin'izao fotoana izao sy ny fitsarana mba hijery ny zanakay amoaka azy madiodio raha pitso fa zay zany mba fangatana aminareo raha ohatra ka mba nisoa ihany nataony Berija tamin'andreo